Atikasa natao androany dia famaranana ny atao hoe andro natokana ho an'ny fomba fambolena agroekôlôjia. Raha dikako amin'ny teny tsotra dia hoe ahoana ny fomba fambolena entina manaja ny tontolo iainana nefa mamokatra ara-dalàna ary manome fahafahampoa amin'izany famokarana izany. Tsy zava-baovao ty fomba ty fa izao zany vao niezaka nanambatra zay zava-bita rehetra, zay vokatry ny fikarohana rehetra nandritra ny 30 na 20 taona isika eto Madagasikara. Sahako ny miteny fa itsika malagasy dia anisany voalohany nanao ezaka tamin'izany fanajana ny tontolo iainana zany eo amin'ny lafin'ny fambolena. Indrisa nefa taty aoriana tato anatin'ny 12 taona dia ohatra ny varim-barina ka adinodino izany ezaka zany. Ny lasa dia aoka ho namany lasa fa amin'izao fotoana dia sahako ny miteny amintsika vahoaka malagasy iray manontolo fa nanapa-kevitra amin'ny fitondrana malagasy amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fambolena fa ho ampiarina eto Madagasikara ary natsofokay ao anatin'ny taratasy mandrindra ny politika fitantanana famokarana fambolena eto Madagasikara ny fomba fiasa manaja ny tontolo iainana zany. Raha dikako sy azavaiko amin'ny teny tsotra izany fomba famokarana zany dia hoe aoka tsy hopotehana amin'ny fiasana be loatra na hoe excès de labour, zany hoe mampiasa angadin'omby manapotika ny tapo-tanety nefa tsy manaja ny ahitra sy ny bozaka eo ambony. Azo atao tsara ny manapaka ny bozaka dia alentika ao anaty tany dia mivadika ho zezika. Zay zany ny ataoko hoe fomba fijery manatsara sy miaro ny tontolo iainana. Ny faharoa dia mamboly bozaka naturel na natoraly toy ny hoe styloxanthes na ny mokona na zavatra hafa. Ny anaran'ny siantifika tsy maninona na inona na inona fa zavatra miaro ny tany ary iny tsy dorana rehefa avy eo, tsy potehana ka hoe arina fa tapahana dia alentika anatin'ny tany, manatsara ny tsiron'ny tany ahafahantsika mamokatra bebe kokoa. Ary ny fitsidihana natao tany amin'ny faritra afovoany andrefan'ny Madagasikara, zany hoe ny eto Vakinankaratra dia ny any Mandoto sy Betafo iny akazo moritra sy ny manodidina azy rehetra iny zany dia nahitana fa tsy vitany hoe efa nieken'ireo tantsaha zany fomba famokarana zany, tsy ataoko hoe vaovao fa no atsaraina ary hita fa nampitombo ny vokatra avy tany. Ray zay. Ny faharoa dia ity fomba famokarana ity dia ampiarina indrindra amin'ny tanety, zany hoe ny tanety zay faritra ananantsika malagasy be dia be satria manomboka any amin'ny faritra Betsiboka any amin'ny avaratra tonga any amin'ny faritra Ambatofinandrahana any amin'ny faritra Matsiatra ambony zany mandalo amin'ny faritra Bongolava, Itasy, ilany Atsinanana, Menabe ary ny faritra Vakinankaratra ilany Andrefana Raimanontolo sy ny faritra Moronmani dia mety ampiarana an'ity fomba fampiasaina ny fambolena iarovana ny tontolo iainana vaovao ty. Naseho tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritra Vatovavy Fitovinany fa azo ampiarina amin'ny faritra maro mba tsy lazako hoe faritra rehetra eran'ny Madagasikara izy ity. Raha fezitra zany dia hoe tsy ilaina ny hoe tsy maintsy mitondra zezika be dia be, tsy maintsy mampiasa ireo fanafody toy ny insektisida famonom-biby sy ny herbicide famonoana ahitra. Ilaina zany ampiasaina amin'ny fotoana ilana azy aingana fa ny zava-dehibe indrindra dia hoe avelao ny natiora hanampy atsika, na avelao ny natiora hiasa ao atsika ary zay indrindra no afatra lehibe ataoko an'ny malagasy rehetra raha te hiady amin'ireny lavaka manimba ny lalana, manimba ny fambolena, reny ady hoy ny filazantsika hoe ady vory maniry atsy noho tsy fitandremantsika, tsy fanajantsika ny tontolo iainana, aoka re mba hatsahatra amin'izay ary mifanaraka amin'izay lehibe kokoa n'izay rehetra zay dia hoe niady amin'ny doro-tanety ajanony raha tena te hampandrosa Madagasikara tsika. Ary niezaka natao androany dia hitatsika rehetra fa niantsonay ny solotenan'ny ministera rehetra na faravaratsy ny ministera maro be nisy 10 mahery ny solotenan'ny ministra
tonga taty isaoranay an'ireo ministera raha lasy anabavy rehetra zany tsy ho tany saiko izy ireo fa izy rehetra mihitsy dia voakasika ary nahatsapa fa teny ilaina ny fiaraha-miasa izay fomba fijery vaovao zay no maranako ny fanazavako hoe tsy tetikasa any ministera ny fambolena rery izy ty fa tetikasa ny gouvernement ray manontolo araky ny baiko sy ny toromarika nomeny filohan'ny repoblika ary ampiarina Andriamatoa premier ministre amin'izao fotoana ary ekeny gouvernement ray manontolo dia hoe fiaraha-miasa ny gouvernement ray manontolo no ampandroso ny firenena ary ny fanajana ny tontolo iainana dia tsy anjarako za samirery na anjara ny ministera ny tontolo iainana irery fa anjarantsika malagasy iray manontolo. Za tsy ny teny mihitsy hoe tsy ilaina tsony ny zezibazaha na hoe tsy ilaina tsony ny fanafody entiny arovana ny biby. Laingy zany ary mamitaka ny tantsaha-pamokatra tsika raha miteny an'izany. Fa ny zava-dehibe dia hoe aoka miaraka ampiasaitsika ny zezibazaha, ny zezipahitra, ny fanafody arovana ny voly sy ny fampiasana ny natiora anampy atsika. Hitanareo tamin'ny fanazavana teo fa misy ny voly rakotra zay moa ny fiantsoana azy culture de couverture mba hanaovantsika fambolena ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny natiora dia afaka manampy amin'ny fiadiana amin'ny biby sy ny fiadiana amin'ny ahidratsy sy ny sisa. Na izany na tsy zany ny ministera ny fambolena dia efa nanapa-kevitra fa amin'ny fitoerana sy amin'ny fotoana ilana azy dia tsy maintsy atao ny fanapariahana ny zezika na zezibazaha io na ny fampiasana ny compost ary indrindra ho an'ireo couche vulnérable ny filazantsika azy zany hoe amin'ireo karazan'olona na andian'olona zay fantatra fa sahirana ara-pivelomana dia tokony atao ary tsy maintsy ataon'ny fanjakana ny fanampiana azy ireny amin'ny fanomezana zezika maimaim-poana na masim-boly maimaim-poana tsy ho vita ho an'ny malagasy sy ho an'ny Madagasikara ray manontolo zany nefa manome toky zahay ato ministera ny fambolena fa ho jerenay ny karazan'olona ny antokon'olona ary ny faritra tsy maintsy ampiasana an'izany dia azo ny fanampiana ilaina izy mba hampandroso miara-mandroso Madagasikara ray manontolo fa tsy ny faritra voatsidika androany ihany no entina hampandroso ny famokarana sy ny fambolena eto Madagasikara.